Mirava tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafaliana hatramin'indray no androanantsika rehetrarehetra any tokantrano any ary ny vaovao mahakasika ny mety toetr'ny andro amin'izao takariva izao. Ao anatin'izay vaovao mahakasika ny mety toetr'ny andro izay ary dia ho an'ny mahakasika ny trendé zao manokana aloha raha ho an'ny vaovao menantsika dia vaovao tamin'ny folora maraina teo satria tsara fatsahevina antsika fa mizotra mianatsimo hatrany ity rivodoza ity ary tsy dia izy fetraka intsony amin'ny mety toetr'ny andro amin'ny ankapobeny izy indrindra fa any amin'ny manodidina ny lahady sy ny alatsinainy any. Ho an'ny tamin'ny folora maraina teo ary dia raha ny foibeny dia tany amin'ny manodidina ny 720 kilometatra atsimo andrefan'ny Toliara no nahitana izay. Mbola cyclone tropical zany hoe rivodoza somary mahery any izy tamin'ny folora maraina teo izay mirivotra manodidina 20 kilometatra isan'ora, ny tafiditra kosa dia 70 kilometatra isan'ora. Araky ny efa nambara teo dia mikisaka mianatsimo hatrano ity rivodoza ity amin'ny ankapobeny mianatsimo somary atsimo atsinanana zany makaty atsimo nosy aty amin'ny hafainganam-pandeha 30 kilometatra isan'ora. Vokatry ny izay ihany koa dia mbola nisy ny filazana nakasika ny abetsahan'ny rotsakorana zany raha ho an'ny tamin'ity anio ity ihany sy ny anio alina amin'iny molotsiraka atsimo andrefan'ny nosy iny zany hoe Morombesy, Toliara voalohany sy faharoa. Raha ny mahakasika ny mety toetr'ny andro kosa amin'ny ankapobeny ho an'ny 3 andro manaraka mbola somary hita taratra aloha ny fiantraikan'ny rivodoza ho an'ny andro voalohany aty amin'ny atsimo nosy iny zany hoe ho an'ny rapito zany mety mbola isy ihany ny orana izay mitsitokotoko aty amin'ny tapany atsimo nosy iny indrindra moa fa ny maraina ny hariva kosa mety hivadika ho anatandrivindrahona izay aty amin'ny molotsiraka varatra andrefana koa mety mbola isy orana kely amin'ny ankapobeny fa aorian'izay dia homaina ny amin'ny faritra sisa aorian'izay kosa miverina amin'ny topo-avaratra ohatra mahazatra isika izany. Hojerentsika amin'ny atsipiriana izay toetr'ny andro izay. Ho an'ny rapitso alahady araky ny efa nambarantsika teo zany dia mbola mitoetra ny orana somary miatoato kely aloha aty amin'ny atsimo nosy amin'ny ankapobeny indrindra moa fa aty amin'ny molotsiraky ny atsimo andrefana aty ny voamaraina toraka izany ihany koa misy onantandrivindrahona kely aty amin'ny molotsiraky ny boeny sy ny molotsiraky ny faritra melaky. Ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Idolakandro kosa ho an'izay toetr'ny andro ho an'ny rapitso alahady izay dia mbola mijanona ho maina amin'ny ankapobeny faritra maro manirana nosy ankoatran'izay tandrivindrahona mety harankotroka aty amin'ny molotsiraky ny Sofiasy boeny toraka izany ihany koa misy tandrivindrahona kely izay mety harankotroka ihany koa aty amin'ny ilan'ny atsinanan'iny faritra atsimo andrefan'iny tapany avaratry ny faritra nosy ny ilany atsinanan'ny ilany andrefan'ny faritra Iorombe iny. Ankoatr'izay zany ho maina. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana rapitso dia manodidina ny 20 hatramin'ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoatany nahitana fiakarany. Raha toka 20 hatramin'ny 30 molotsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 30 ny molotsiraka andrefan'ny nosy somary mbola tafalatsaka aloha aty amin'ny faritra atsimo andrefana fa ny mafana indrindra kosa dia mahatratra 30 amin'iny avaratra andrefan'ny nosy rehetrarehetra ity. Teo ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy efa miverina ao anatin'izay volonandro somary voninandro fahavaratra izay isika amin'ny ankapobeny mitoetra zany ny orana-tandrivindrahona mety harankotroka aty amin'iny tapany atsimon'ny faritra Diana zany hoe Ambanja aty amin'ny somary miatatan'ny faritra Sofia iny mahazo ny Andilamena ny ilany atsinanany Betsiboka iny. Misy tandrivindrahona mety harankotroka ihany koa aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra Nalamanga sy aty amin'ny manodidina ny Vadivavy sy Fitovinany iny ny farany atsinanan'ny Moromania. Ny ankoatran'izay aloha dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 12 hatramin'ny 20 ny aty amin'ny avoatany ny ambony indrindra, 20 hatramin'ny 30 aty amin'ny molotsiraka atsinanana, 30 ny molotsiraka andrefan'ny nosy any amin'ny tendrony avaratra kosa no mafana indrindra 30 degré Celsius. Amarana ny toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray dia mitoetra zany ny oram-baratra aty amin'ny avaratra andrefana manontolo mahazo ny Betsiboka, Bongolava, Nalamanga, ny ilany atsinanan'ny Vakinankaratra mahazo ny farany atsimon'ny faritra atsinanana Vadivavy ary Fitovinany dia ny tapany avaratry ny faritra Menabe. Misy tandrivindrahona ihany koa indrindra fa ny takariva aty amin'ny Analanjirofo sy ny faritra Sava iny tapany atsimon'ny nosy kosa dia ifandimby-drahona sy ny masoandro. Vinavina ho amin'ny maripana kosa indray ary raha ho an'ny talata dia manodidina ny 20 hatramin'ny 20 ny aty amin'ny avoatany, 20 hatramin'ny 30 ny ambony indrindra aty amin'ny molotsiraka atsinanana, 30 ny molotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia aty avaratra andrefana ny nosy 30 degré Celsius mahajanga Antsoia ary any amin'ny tendrony avaratry ny nosy any. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary mahasanao hatrany
Mitsidika ny page Facebook foibe famantarana ny toetry ny andro, ao ihany koa YouTube Météo Madagasikara, ary indrindra ny tranoko ala www.meteomadagascar.mg, ary farany ny application mobile Madagasikara Météo Madagasikara officiel. Dia mankasitraka anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.